Dia ampivaliana lehibe ry havana malala no arabanantsika mpianakavin'ny finoana rehetra, zanaky ny FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA, mahatratra ty andro anio ety, Alahady 20 ny volana May 2020, Alahady Pentekosta, ahatserovana indrindra ny nilatsahan'ny fanahy masina dia ilay Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika. Eto amin'ny FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA dia fotoan-dehibe tokoa ny andro anio. Eo ny fankalazan'Andriamanitra, iombonana amin'ny mpianakavin'ny finoana rehetra ho amin'ny kristianina maneran-tany. Fa ho an'ny FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA dia tamin'ity maraina ity no nanatanterahana sakramentan'ny batisa ary nanokanana ireo katekomena andiany MIRAY misy 430 mianadahy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana malala, nomeny ity andro Pentekosta 3:20 ity, ary dia miarabanao nahatratra izao andro lehibe amin'ny vanim-potoana ny fiainan'ny fiangonana izao, fotoana izay ahatsiarovantsika ny nanomezana ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly fahiny ary ny orenina ny fiangonana voalohany ihany koa. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana raha afaka hanokana ihany koa ireto katekomena andiany MIRAY 430 mianadahy. Miarabanareo zahay dia mahareta hatramin'ny farany. Ny fizotran'ny fotoanandroany tamin'ity maraina ity dia nisy ny fidirana indroa, fanimpom-pavahana tamin'ny 7 ora, fanimpom-pavahana tamin'ny 10 ora, ka tamin'ny fidirana faharoa tamin'ny 10 ora no nisy ny sakramentan'ny batisa sy fanokanana ireo katekomena 430 mianadahy ireo. Ireo katekomena ireo dia ny fidy manokana, ny teny faneva ao amin'ny Filipianina 2:2 manao hoe dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fo, miray fitiavana. Dia izany no nitondrana ny afatr'Andriamanitra sy ny afatry ny Pentekosta tamin'ity anio ity ho antsika mpianakavin'ny finoana rehetra, fa tsy ho azy 430 mianadahy ihany. Miavaka tokoa ity andro anio ity ry havana malala, fa izao andro ny iritsahan'ny Pentekosta izao no teraka ny fiangonana kristianina voalohany, fiorenan'ny fiangonana nateraky ny fanahy masina. No hoe teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ny dikan'izany tsotra dia ny hoe ny ray toerana izy ireo, ny ara-ny toetra, ny ara-nonina, ny ray saina, ny ray hevitra, ary tonga tena iray no ny amin'ny teny fikasan'ny ray, tonga tena iray amin'ny Kristy. Hafatry ny Pentekosta ho antsika amin'izao andro lehibe sy manana ny tantarany amin'ny fiainan'ny fiangonana izao.
ny fanahy masina izay arotsak'Andriamanitra amintsika dia mitarika atsika ho amin'ny firaisana sy ny fiombonana, fa tsy sanatria ho amin'ny fizarazarana, ho amin'ny fitsitokotokona, ho amin'ny samy maka ho azy, ho amin'ny fanilikiliana. Tsy mpianatry ny tompo, tsy mandray ny fanahy masina izay mbola tsy te hiavana amin'ny namany, tsy te hiombona amin'ny namany, fa fotoana izao anamafisantsika ny fiombonana, ary zany no iainantsika amin'ny fivavahana izay matimatesantsika. Ianareo katekomena andiany MIRAY dia ny safidy manokana ny teny faneva hoe tanterao ny fifaliako, mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Fifaliana ho an'ny mpitondra fiangonana, fifaliana ho an'ny mpitondra fivavahana, ny mahita anareo katekomena tena miaina izany fiombonana izany. Mahita atsika mpianakavy ny finoana rehetra, mahita atsika sampana, fikambanana ato anatin'ny fiangonana, tena miaina izany fiombonana izany, fa izany ny fahamarinana, izany ny vokatry ny fanahy. Izao fotoana ny fanahy masina izao dia hijoroany ny fiangonana hanao asa ho fijoroana vavolombelona, ka dia mahereza amin'ny fanompoana ny tompo ry havana malala. Mbola hiary vavaka isika. Ry Andriamanitra ranay io, misaotra anao izay tamin'ity androany ity fa mbola afaka nandre ny teninao. Ity andro ity dia izay atsiarovanay manokana na amin'ny nandrotsahan Jesosy Kristy mifanahy masina ho an'ireo mpianany. Ary izany fanahy masina izany no mitarika ho amin'ny firaisana sy ny fiombonana tanteraka. Izay rehetra reto dia ho fahazavana eny amin'ny alehanay eny, na dia misy azany tsy fahamarinana ny fahalovana sy izay rehetra miseho eny amin'ny fiarahamonina eny, dia hiavaka tokoa izay rehetra satria manana ny fanahy masina ao aminao. Amen. Vonina ny vavaka ho an'io zaza io sy ampianatra azy ivavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekolady va ianareo tompo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao, ary anao izay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Manaiky izany va ianareo tompo. Anaka izao manao-batisa anao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, momba anao Jesosy Kristy. Amen. Noho izany tenin'i Jesosy Kristy izany ary dia mangataka anareo zahay mba hamaly ny fanekena izay ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra te ho anisany. Ianareo va mino an'Andriamanitra pahary atsika sady raintsika any an-danitra izay tia atsika ka nanome an'i Jesosy Kristy janan'lahy tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika. Mino izany va ianareo tompo. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo tompoko. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa izay nandraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tian'Andriamanitra ianareo, akatony sitrapony ianareo, ahatsiaro ianareo fa ny vavaka, ny famakiana baiboly, ny famonjena fanompoam-pivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombontsoan'ny mino. Manaiky izany va ianareo tompo.
Gershom miaina fity. Noho izany fanekena masina nataonao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Repandray ny fanasan'ny Tompo vaovao mitsangana mahereza sy mahatanja momba anao ny tompontsika. Amen. Noho izany fanekena masina nataonao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Repandray fanasan'ny Tompo vaovao mitsangana mahereza sy mahatanja momba anao ny tompontsika. Amen. Noho izany fanekena masina nataonao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Repandray ny fanasan'ny Tompo vaovao mitsangana mahereza sy mahatanja momba anao ny tompontsika. Amen. Noho izany fanekena masina nataonao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasana ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ray tsy to izay niantso anao hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Repandray fanasan'ny Tompo vaovao mitsangana mahereza sy mahatanja momba anao ny tompontsika. Amen. Isaorana ireo mpitandrina tao i pasteur Daniel Gershom, ny pasteur fanomezana izay nampianatra sy nampita ary nanampy tamin'ny fahafantarana ny soratra masina na ny asa-pamonjena nataon'Andriamanitra. Isaorana ianareo amin'ny fanatanterahana izao sakramety izao. Manatitra ny fisaorana ihany koa amin'ny fiangonana FJKM TRANOVATO FARAVOHITRA. Isaorana ireo niaran'ny salahy tamin'ny fanomanana sy fikarakarana ary fandaminana rehetra izay natao teto amin'ny fiangonana ka natomovan'izao fotoana izao. Izahay andiany MIRAY sy ny andiany mendrika teo aloha izay efa nitokanina teo aloha. Manolotra kapoaka na vera fandraisana 430 ihany koa izahay ho an'ny fiangonana. Farany fatsikely indrindra misy ny mari-pakasitrahana avy aminay andiany MIRAY ho an'ny mpitandrina Daniel Gershom sy ho an'ny mpitandrina fanomezana. Rehefa ndray fanasan'ny Tompo avana velatra manoloana antsika ny fanasan'ny Kristy. Mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra antsika izao satria ilay fahasoavan'Andriamanitra izay tsy hita ny masontsika ankehitriny kosa nefa aseho amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitana. Eto ampamaranana dia miarahaba sady mirary soa ireo mpandray ny fanasan'ny Tompo vaovao izay voatokana ireo, ary dia mirary soa antsika rehetra ihany koa
hamakivaky ny fiainana eo ambany fitariana sy fampahirezan'ny fanahy masina. Dia ho an'Andriamanitra neny voninahitra. Amen.